Alleluia. Teboka telo no ambarako amin'le hoe reo asa lehibe ataon'ny fanahy masina amin'ny heriny na ny tompontsoa omeny herin'ny fanahy masina. Tena mahaliana izany. Tiako no manome fanamariana raha iresakitsika hoe reo asa lehibe ataon'ny fanahy masina amin'ny heriny, misy firy moa na ny tompontsoa omeny herin'ny fanahy masina, misy firy moa. Izaho dia miteny hoe tsy tambo isaina ny amaroany ny asa lehibe ataon'ny fanahy masina. Tsy ahisaina izany. Amen. Tahaka ny tsy ahaizan'ny olombelona manisa ny isan'ny kintana. Raha marina manaova amen. Raha hoy aho hoe andany ianao mandeha dia isao ny isan'ny fasika maneran-tany, dia hoy ianao hoe tsy ho vita zany pasteur, adalàna zany. Raha miteny aminao isao ny isan'ny volondohanao, dia hoy ianao hoe pasteur tsy vitako zany. Kanefa Andriamanitra miteny mahay manisa ny volondohantsika. Reo asa lehibe ataon'ny fanahy masina amin'ny heriny na ny tompontsoa omeny herin'ny fanahy masina dia tsy tambosaina, tsy ahisaina. Kanefa na izany azy dia nomen'Andriamanitra fahalalana isika alalan'ny santionany. Izay teneniko eto dia santionany. Reto no ambarako ny herin'ny fanahy masina dia afaka manao fanovana ny fiainan'olombelona izay ratsy ho amin'ny fahatsarana tanteraka. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany. Halleluja. Ary tsy hoe ny fiainantsika olombelona ihany, fa na ny tontolo manodidina antsika koa azy, na ny tany honenantsika koa azy, dia hain'ny fanahy masina tao manova azy miala amin'ny fahalovana ho amin'ny fahatsarana. Dia raha Andriamanitra manaraka ny herin'ny fanahy masina no mahatonga antsika olona miavaka ao anatin'ny maro. Tiako ianao mba ho tonga olona miavaka, ho sangany mihitsy ianao, ho andry mihitsy ianao, ho kintana mihitsy ianao, ho volana mihitsy ianao, ho masoandro mihitsy ianao. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany. Ny herin'ny fanahy masina no manampy antsika, eno tsara, manampy antsika andray ireo zavatra rehetra nampanantenan'Andriamanitra ho antsika. Raha misy zavatra hampanantenan'Andriamanitra ao amin'ny teny fikasana, tsy ho azonao zany raha tsy ny herin'ny fanahy masina no manampy anao andray an'izany. Ilainao ary arak'izany ny herin'ny fanahy masina. Androso arintsika eo amin'ilay teboka anankiray, ny herin'ny fanahy masina no afaka manao fanovana amin'ny fiainan'ny olombelona izay ratsy ao amin'ny fahatsarana tanteraka. Mahay manao fanovana ny fanahy masina. Mahereza ianao. Misy olona veto manamelo teny hoe za olona ratsy, ratsy ahako, ratsy aho. Misy ene olona ohatr' izany mahafantatra mihitsy ny teny hoe ratsy mihitsy aty. Endre ty adalako. Zany eno no namono ny vatiko e.
dia tsy fantatra hoe naninona ary any namono azy. Tezitra ho aho dia nivonoko ny vadiko, dia nidorako ny lamba tao anatin'ny armoara, dia niroahako izy rehetra, dia nisaiky ny tomboko antsy izy. Izao zao izy maratra, dia rehefa misinda ny zavatra eto izy ratsy aho. Misy olona mahafantatra hoe ratsy, fa misy koa olona tsy mahatsiaro ny tenany ho ratsy na dia ratsy azy. Zaho izy tsara, tsy misy tahaka i tompony ny tany. Mahita olona tahaka dia mieboebo izy, dia mirere eny izy, dia mibotsimbotsiny eny izy, dia milaza azo zavatra eny izy, dia mitedeka eny. Ratsy koa zany. Ny Baiboly miteny fa ny olombelona rehetra na marina azy dia misy tsy fahatanterana eo mason'Andriamanitra. Ny famarina ny olombelona tahaka ny lamba misy dra fotsy misy tasy. Izay mahatonga raha mandiny keloka ianao izanao ajanona, fa aminao misy famelan-keloka. Samy efa nanota izy rehetra, tsy misy manana ny voninahitra avy amin'azy. Isika rehetra efa nanitaka ny ondra. Hoy Jesosy, mangatady omena mitadiava dia hita, zay rehetra mangataka no maso mandondona ny voana zay mitady mahita. Enareo na dia ratsy azy mahalala anome zava-tsoa zany. Enareo na dia ratsy azy ao anatin'izany ianao. Jesosy miteny, enareo na dia ratsy. Indraindray mahalala manao zavatra tsara ihany tsika, mahay mikarakara zanaka, na dia eo aza le faratsiny zay hita an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Io faratsiny ao anaty io zay mety voasaro ny fisehoany ivelany, dia ain'Andriamanitra tao ny manova azy ho amin'ny fahatsarana tanteraka zay ilain'Andriamanitra. Zany mahatonga an Jesosy niteny tamin'ny Nikodemosy, Jaona 7:1-5. Hoy lehilahy Nikodemosy, fantatro fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao an'izao famantarana ny fahagagana ataonao zao raha tsy Andriamanitra momba azy. Hoy Jesosy, lazaiko aminao ry Nikodemosy, raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy ateraka indray. Inona moa le fahaterana indray? Fanovana izany. Manao fanovana izany. Zay ateraka ny nofo dia nofo, zay ateraka ny fanahy dia fanahy. Nateraka dada aho, dada nofo niteraka ny vatako. Ary zay mahatonga ny fiteny eto Madagascar manay, tsy niteraka fanahy aho fa niteraka vatana. Miaiky ny mpiteraka rehetra vatany naterako, fa ny sainy ny fanahiny manana ny maizy azy izy. Zay indrindra ny fantatry ny tenin'Andriamanitra hoe zay nateraka ny nofo dia nofo, fa zay ateraka ny fanahy dia fanahy. Tsy maintsy ateraka indray. Ateraka ny rano tenin'Andriamanitra, ateraka ny fanahy, ateraka ny fanan'Andriamanitra. Titos 4:5. Paoly miteny, tsy avy tamin'ny asan'ny famarinana ataontsika namonjenantsika, fa fanasan'ny fiterana indray sy fanavozan'ny fanahy masina. Fanahy masina no miteraka, ary amin'izany izy manadio, amin'izany izy manavao. Samuel 2:1. Teny Samuel tamin'ny Saoly zay tiana ho mpanjaka. Niona tamin'ny lelan'Andriamanitra izy, milony nitondran'ny fanjakana. Dia hoy Samuel, Saoly, zao no izy, andeha ianao dia fanena ampaminany ianao, ilatsaka aminao ny fanahy masina. Rehefa milatsaka aminao ny fanahy masina dia anovanao olona miavaka, olona hafa, olona vaovao. Dia anomboka andray fanomezam-pahasoavana ianao dia aminany ianao. Rehefa tonga eo aminao izany famantarana izany, ataovy zay azo ny tananao atao, fa Jehovah momba anao. Hitanao, manova ny fanahy masina, manova ny foko, manova ny toe-tsaiko, manova ny toe-panahiko.
manova ny tenako, manova ny fiainako. Baiboly dia miteny zay rehetra nandray an Jesosy meny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ahoana na tonga n'le hery? Azo hery ianareo amin'ny latsany fanahy masina. Io le hery lazain'ny Jaona apôstôly ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 1:2 io, dia mifandray amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:5. Azo hery ianareo amin'ny latsany fanahy masina aminareo. Ovana ho tonga tahaka ny zanak'Andriamanitra ianao. Alana amin'ny mahazanaky ny devoly ianao. Alana ny toetra mahazanaky ny devoly ianao. Fa afindra ianao anana ny toetra n'Andriamanitra zay niteraka anao. Zay nateraka ny fanahy dia fanahy. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany. Midera ny fanahy masina isika noho ny herin'ny mahagaga, fa izany no hery miasa manao fanovana olona be dia be amin'ny fiangonana kristianina manerana an'izao tontolo izao. Mpisotro toaka lasa tsy misotro toaka intsony, mpanao herisetra lasa tsy mpanao an'izany intsony, mpanompisampy lasa tsy manao an'izany intsony, mpangalatra lasa tsy mangalatra intsony, mpamosavy tsy manao an'izany intsony, olona masika soloza be lasa tsara fanahy, ireo mpakahala lasa feno fitiavana. Avy aiza ny fanovana? Avy amin'ny herin'Andriamanitra. Halleluja! Jereo tsara ilay boky ny fontsanak'olombelona. Jereo tsara ny toe zava-misy nahay mihitsy nanao an'iny boky iny. Ao daholo ny vorotsoloza, ao daholo ireo sarisary biby isan-karazan'ireo. Fa rehefa midina ny fanahy masina dia nitsoaka daholo izy rehetra, ary nakatoerana ny fanahy masina, lasa velona ao anatin'ny olona Jesosy. Maniry mihitsy ako, maniry aho mba hilatsaka aminao ny fanahy masina. Maniry aho mba homeny anao ny heriny androany. Maniry aho mba hikasika anao izy androany. Raha tonga eo aminao zany, andray fiovana lehibe anao amin'ny fiainanao. Ny herin'ny fanahy masina no manafaka ny lalàn'ny fahafatesana. Hitanao, dia ndray fa tonga ran'olona mihitsy ny azy ilay toetran'iny. Efa io ranay fitondran-tenan'olo vanay tamin'ny razanay io, fa izay menakavy io, izay menakavy io misolosolo vady io, izay menakavy io le olona miredrehitra sy mafanafana raha io. Izay tsy dia tsara le izy, tsy dia tsara. Ary mampalahelo fa nao ao amin'ny kristianina aza dia mbola mitanisany reny razanay. Tiako miteny aminao, amin'ny maha kristianina anao, olom-baovao anao, lasa ny zavatra taloha. Ny razanao i Abrahama, ny razanao Isaka, ny razanao Jakoba, ny razanao eo amin'ny tontolo ara-panahy reny, apôstôly reny. Io ny tiany Paoly tenena manao hoe za manompo an'Andriamanitra tahaka ny nataon'ny razako. Satria ianao zanak'Andriamanitra amin'ny finoana. Aty am-piangonana zany tsy mila tantaraina intsony. Hoy Paoly, alaviro zany tantaram-pirazanana zany. Fa ao amin'ny Kristy ray ihany ny olona rehetra. Tsy misy jiosy grika na andevo na tsy andevo, ray ihany ao amin'ny Jesosy Kristy. Zanak'Andriamanitra pralavoko ianareo rehetra. Avy aiza ny fanovana izany? Fanahy masina nanao an'izany. Manana ny toetra ka ao manana ny toetranao ianao, manana ny filozofia koa manana ny filozofia ianao, manana ny kolotsaina nino koa na raha koa mitezaina ianao koa manana an'izany. Samy manana daholo ny isapoko, ny isam-pirenena, isaky ny toeram-piaviany. Fa rehefa miasa ny herin'Andriamanitra, manome vokatra mitovy amin'ny olona rehetra. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany. Paoly miteny ao amin'ny Romana toko 5:12. Ao amin'ny Jesosy Kristy io zany lalan'ny fananaina manafaka amin'ny lalàn'ota. Ina moa le lalàn'ota? Ina ny lalàn'ny fahafatesana? Io zany karazana fahazaran-dratsy mamatotra. Misy fitenena hoe tany nefa zatra mitsotra sarotra vokony. Hoy ny mpisotro toaka, tsy mety mihitsy afa raha vao mahita bara dia mikarokaroka te hisotro. Hoy ny mpifokasikara, tsy mety mihitsy, tsy maty afa, tsy mety e. Aiza indray le izy tady. Hitanao, le natiora anao mihitsy ao amin'ny rahanao ao mihitsy. Tahaka izany koa le mpijangajanga, mitady vao mandalo rehetrarehetra dia izay foana ny azy. Hitanao, voafatotra izy zay manota andevony ota. Jesosy nampananteny. Raha zanaka manafaka anareo, afaka tokoa ianareo. Ny fanafahany Jesosy, fanafana zato isan-jato. Halleluja!
dia raha Andriamanitra any amin'izany izy no zanak'ondron'Andriamanitra zay naseho anaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Na toy nina fahotany zao tontolo zao, be dia be ny fahotany zao tontolo zao, be dia be mahita zavatra matsiravina mihitsika. Za tena malahelo be mihitsy. Lasa lehilahy samy mambady. Na biby aza tsy la biby tsy manambady la biby. Fety taranaka ty hafa mihitsy a. Fa tena miaina amin'ny andro Sodoma andro farany mihitsy tsika. So ihany fa tsy mbola ekeny eto Madagascar. Engeny eto ekeny eto mandrakizay zany. Mangataka tsika isany herin'Andriamanitra. Manafaka amin'ny fahazaran-dratsy. Mamaha fatorana. Manao fanovana lehibe. Dia raha Andriamanitra any amin'izany. Ao amin'ny Isaia 7:7. No ny herin'ny ositra dia tapaka ny zogany. Zogany iza, zogany devoly. Ninina fatorany devoly, fanapahana ataony devoly. Mety mitazomy ny olona anankiray, ny gadrainy tao amin'ny fonjana. Rehefa miasa ny herin'Andriamanitra, tapaka izany, tapaka izany, tapaka izany. Halleluja! Hoene afaka aho, afaka aho, afaka aho, afaka amin'ny lolo-po, afaka amin'ny filonana, afaka amin'ny valifaty, afaka amin'ny fitenenan-dratsy, afaka amin'ny loto rehetra, vaovony no ny herin'ny fanahy masin'Andriamanitra. Hoy Jesosy, raha ny fanan'Andriamanitra no androako devoly, eo aminareo sady ny fanjakan'Andriamanitra. Tanao le fanjakan'Andriamanitra tsy hoe zavatra ivelantsika, fa Jesosy tonga ty apiditra ny lizy ao anatsika. Tsy arina fanjakan'Andriamanitra fa ao anatinareo. Rehefa ao anatinareo zany dia misy fifaliana ao anatinareo. Rehefa ao anatinareo zany dia misy fiadanana ao anatinareo. Rehefa ao anatinareo zany dia misy fahamarinana ao anatinareo. Rehefa ao anatinareo zany dia manjary misy fitiavana araka an'Andriamanitra ao anatinareo. Azany fanjakana zany tsy azo ampirorona izany. Tsy misy lehibe ny mpamosavy ampahororanareo. Tsy matahotra ninina ianao. Tsy fanahosy zany, fanahy hery zany, fanjakana mahery zany. Na misy olona mivoaramena be, tsy matahotra zany ianao. Tsy matahotra fahafatesana ianao. Misy fahasahina ao anatinao satria ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao. Halleluja! Tena tiako be mihitsy le fanahy masina mangy ianao. Halleluja! Mana masina izany, mana dio zany, mana marina zany. Hoy Paoly, ianareo taloha zao nitoetra nareo, nareo mpitsangajanga, ianareo mpanota, fa efa nidiovina ianareo, midiovina na masinina nareo. Tamin'inona? Tamin'ny fanan'Andriamanitsika ozy. Hitanao zany, ilainao ny herin'Andriamanitra ry avako. Ngamba ianao mbola miteny manao hoe za ratsy, ngamba koa ianao miara-molona amin'ny olona ratsy. Verevitra mihitsy aho ianao, tsy hitako mihitsy ny ataoko amin'reto olona reto. Nampiasaiko daholo ny fahendreko rehetra. Nataoko daholo, nasiko ny teny azy ty, nasiko ny teny azy ty, natsoko ny fivrim-pianakaviana, avy alamino zahay. Fa zao ny zavatra mahazo ny tsy nahomby zany, ndrahonako tamin'ny polisy, tsy mahomby zany. Efa ny gadrainy, tsy mahomby zany. Mbola ny ataony ihany ny ataony. Natsoko paster, tsy mahomby zany. Ampianarina zao moral re, tsy mahomby zany. Mbola ny toetra ratsiny ihany toetra ratsiny. Hitanao, tsy amikerina mimpatanjana fa mifanako i Jehovah tompony maro. Zay ine le tenombohatra atao tany lemaka, tenombohatra voana be, tsy hainao no anatin'io na misy vato be makadiry na inona io atao tany lemaka izy io. Asa sarotro zany, misy hazo be maniry eo atao tany lemaka izy io. Tsy amikery, tsy ampatanjana, mifanako i Jehovah tompony. Fanahy masina manao fanovana. Zany adito ny fiangonana mitondra an'izay herin'ny fanahy masina izay, anovany manodidina azy. Halleluja! Halleluja! Tika hoe raha mitoriteny aho dia mandefa ny tenin'Andriamanitra sabatra ny fanahy. Mivavaka aho hatreo ny fotoam-pivavahana, miantso ny fanahy masina indray tanana amin'ny fivoriana aho. Za tsinitsininy izay ataoko fitaovana fotsiny ihany. Fa ny herin'ny fanahy masina izay miasa, manorotoro fo, mampibebaka, mampanety teny, mampiny. Tsy misy mahay miantso hoe Jesosy ny tompo raha ty ampiteneny ny fanahy masin'Andriamanitra. Halleluja! Zany mahatonga ny teneny fifoazam-panahy dia tonga noho ny herin'ny fanahy masina. Ilaitsika izany herin'ny fanahy masina izany.
jereo tsara amin'ny Isaia toko faharoa amin'ny telopolo andiny fa dimy ambin'ny folo fa valo ambin'ny folo. Io tany tsilo, io tany tsy mamokatra io, ho tonga tany salonaka io. Mamanga ny tany ianao ka mahavoto azy. Miresaka ny amin'ny tontolo iainana eto. Miresaka ny amin'ny toerana misy ny tany misy aretina mahazo no ny fahotan'ny olona. Tonga tany tsirany tany Sodoma no ny hotany Sodoma. Tany lonaka io taloha, tany lonaka io, tany tsara io namponena tao no ny fahotany tonga tany tsira. Tsy azo ambolena na inona na inona satria voaozona ilay tany. Ary zay ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Kaina no ny fahakalanao satria nandeha tamin'ny lala mandoza ianao aniritsily ny tany iasan'ny tany ianao fa tsy avokatra anao izy. Hitanao manjary misy fiatraikany any amin'ny tany hipetrahan'ny olombelona, ny toetrany, ny fiainany, mahatonga fanozonana. Ny manampaizana hoe ahoana na rovana an'ity tontolo iainana ity, ahoana na rovana an'ity, atsangana zao département commission manokana zao, atsangana zao ONG rehetrarehetra zao, hiaro ny tontolo iainana. Tsara zany, fiazahana, fa noho ny faute nanimba ny lalan'ny olombelona, noho ny hotany, tonga tany tsira tsy mamokatra. Fa ny fanahy masin'Andriamanitra mamanga ny tany ianao ka mahavoto azy, mampafokatra azy ndray ianao, mahay mitondra fanovana tanteraka, tsy ny olona ihany fa ny manodidina azy rehetra. Dia raha Andriamanitra any amin'izany. Halleluja, halleluja. Manavao ny tareny tany ianao, hain'Andriamanitra atao zany. Halleluja. Jesosy niteny indro vozoko ny zavatra rehetra, niteny tamin'ny fiangonana izy ao amin'ny Romanina toko fahavalo andiny faraiky amby roapolo, fa izao zavatra rehetra hovotsorana ho afaka amin'ny fanandevozana, ho afaka amin'ny fanandevozana. Moa tsy miteny Andriamanitra amin'ny zavatra ho avy, ary lanitra vaovao sy tany vaovao aho, ary maninona antsika no ampianany ho tonga ane ny fanjakanao, ho tonga ane mampianatra an'izany iny Jesosy ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Iriny mihitsy zany satria ny tany nomeny ho an'ny zanak'olombelona. Ny hery ny fanahy masina, alao hitsoka, tadiavo, eto amam-bavaka, mangatao hoe Andriamanitra mandafo amin'ny taninay, raha ny oloko izay natsoka amin'ny anarako, ho avy eny teny vavaka hitadiny tavaka, hiala amin'ny lalan-dratsy, hiainao any an-danitra ao amelany heliny anasitana ny tany. Halleluja, halleluja, halleluja. Ny fanahy masina hery ny fanovana ho amin'ny tsara. Azafady tompoko, marobe ny olona hoe izahay hitondra fanovana. Fanovana iny herin'ny no nanaovanao an'ilay. Ny fanano devoly mba manao fanovana, fa manao fanovana ho amin'ny ratsy, fanapotera tsara ny olombelona tany am-pendohana, petraka tao edeny, fa tonga ny devoly dia navadiny ambony ambany, novany tokoa, fa novany ho ratsy. Fa ny fanahy masin'Andriamanitra manao fanovana ho amin'ny tsara, zany ilayntsika. Ary mangataka isika mba ho tonga any amin'ny ireo ty tanindrazana rehetra sy mpitolona rehetra izany fanano fanovana ho amin'ny tsara izany. Amen. So hoe anao pacte amin'ny Satana anaovao anteny, tsy manao pacte amin'Andriamanitra. Tsy ny olona mpanao pacte amin'ny devoly no afaka hitondra fanovana ho amin'ny tsara amin'izao tontolo izao. Fa vao mainka izy fahavalon'Andriamanitra miady amin'ilay mpanao ny lanitra sy ny tany. Fa izay antenainy hitondra fanovana ho amin'ny tsara, izay miaraka amin'Andriamanitra irery ihany. Halleluja. Dia raha ho Andriamanitra any amin'izany, betsaka ny fanovana sy ny fanahy masina atao, mahay manova ho ara-panahy
za olona ranofo lasa ovany ara-panahy mahay manova zay tsy manana toe-panaraka n'Andriamanitra na toe-panaraka n'Andriamanitra, mahay manova itovy endrika an' Jesosy Kristy, dia ilay izay mahita dia takany mahita an' Jesosy, izay mahavavolombelon'ny Kristy ianao, satria ianao maneho an' Jesosy amin'ny teninao, amin'ny fihetsikao, amin'ny asanao. Tsy misy olona mahita an'Andriamanitra novinanoviana, fa izay mahita anao dia takany mahita an'Andriamanitra. Dia lasa manana fangoram-po feno ahitra ianao, tia hanampy ny hafa ianao, tia hikarakara olona ianao, manao sorona ho any ainao ianao, mba ho famonjena ny hafa, miova ianao. Fo sy fanahy fitsipanana izany, fa azonao zany, omen'Andriamanitra anao zany no ny herin'Andriamanitra. Karakasitanareo dia mitsangana hoe ilaiko zany, ilaiko zany, ilaiko izany, ilaiko izany, o Andriamanitra ilaiko zany. Halleluja, halleluja. Dia raha Andriamanitra tsy ny zavakafa fanira mova raika amin'ny dimampolo amby zato tiaka isika raika amin'ny dimampolo amby zato dia fikasany sy ny ranzo zao toerana tao falahibe fa lasa be ny fotoana. Ny herin'ny Fanahy Masina dia mahatonga antsika olona miavaka. Ny fihavana ambarako eto dia tsy araka izay miseho ety ivelany, tsy araka ny hoe bika, endrika, tanjaka na izay toerana misy ianao. Marina fa ilainy zany, ngamba raha hitady olona tsara tarehy indrindra dia mety ahita, hitady olona matanjaka indrindra dia mety ahita, hitady olona tena mana-pahaizana indrindra dia mety ahita, hitady olona tena manan-karena indrindra dia mety ahita. Dia amin'izao tontolo izao hoe olona miavaka izy satria fa hiteny ahy eto le hoe fihavanao eo amin'ny ara-panahy, matanjaka ny olona ao anaty, ny fo, ny saina, ny finoana, ny fiainanao ara-panahy. Tonga olony fanantenana foana ianao, tsy mba hita soritra eny aminao mihitsy zany taratry ny famoizam-pona akovina zany. Ianao dia mieritreritra foana hoe alina ny andro ho avy ny maraina. Ianao tsy mieritreritra manao hoe ho ratsy ny rapitso, any pitsoko dia ho tsara.
fanantenana tsy mampamenatra. Raha mbola izy koa ny farany tsy foana ny fanantenany marina. Miavaka ianao satria olona mahery. Mahery ianao. Nandray an'ilay fanahy hery mantsy ianao. Nandray an'ilay fanahy fanjakana tsy azo ampiroroina ao anatinao. Ary Jesosy Andriamanitra mahery miaraka aminao. Misy zava-miafina ny fiainanao. Hoy Jesosy, ny heretra nanany fahavalo tsisy ampanina nareo. Andray menarana sy mainiko ianareo fa tsisy ampanina nareo zany. Raha sendra misotro zava-mahafaty azy anareo, tsisy ampanina nareo. Olona miavaka zany no prisonina fa tsy maty. Nandray menarana fa tsy nanino tsy nanino. No ny herin'Andriamanitra. Tsy azontsika ve fa le herin'Andriamanitra dia mihoatra noho ny herin'ny hafa? Rehefa natsipy tao anatin'ny laforo Sadraka sy Mesaka ary Abednego, le mpanipy azy tao anatin'ny afo may, fa izy teo milatsy mba may. Le herin'Andriamanitra izay tao aminy dia mahery noho ny lafo. Mahery noho ny liona le hery. Daniel nalefa tany an-davaky ny liona, izay nalefa tao tsy mivoaka velona, kepikepony liona maty, fa i Daniel nikombona ny vavan'ny liona. Izy amintsika ny tsy ho gaga mahita olona manokana ohatr'izany, olona miavaka, izay mahafaty ny sasany tsy mahafaty azy, izay malavo ny sasany tsy malavo azy, no ny herin'Andriamanitra. Paul ndray mandeha teo amin'ny voyage izay nataony, dia rehefa nandoro kitay ny olona, dia nirehitra le kitay, dia tao anatin'le afo mivoaka ny menarana, dia nanaikitra ny Paul. Hoy ny olona, ity lehilahy ity tena olona tena vohozona tokoa. Fa na dia tafita tamin'ny safodrano aza izy dia mbola nikekerin'ny liona, kekerin'ny menarana. Izao zao hita koa fa ho faty io, satria le menarana nanaikitra tsy taka ny menarana te Madagascar fa le misy poison reny. Kanjo ny jereny tsy nanino na Paul. Dia ny hovasaina izy rehetra hoe Andriamanitra io. Olona miavaka. Tiako ianao mba ho tonga olona miavaka toy izany. Ka ny heretra nanany fahavalonao, tsisy ampaninanao. Ny fiadiana rehetra voaforona mielezana anao, tsisy ambiny. Iady ianao fa hivoaka ho mpandresy. Mafy ny miatrikady. Indrindrandrindra maharitra le izy. Fa maha-olo mahery ianao dia mpandresy ianao. Tsy avy aminao zany, fa no le herin'Andriamanitra ao anatinao. Hoy Paul manao hoe voadidy paoriana aho. Voadidy paoriana aho, azera aho, tsy mianjera. Dodiny paoriana fa faly mandrakariva. Enjehanao fa miaritra. Tevatevainao fa maly mora. Ary amin'ny zavatra rehetra mahazo ahy dia tsisy ataoko mampiontsona izany. Fa mireny rehetra ireny dia manoatra noho ny mpandresy aho amin'ny alalan'ilay dia. Olona miavaka izany. Amen. Satria mahery, manana fahasahiana, mahery amin'ny teny sy amin'ny asa, miavaka. Amen. Izy re mba maniry sary tompo Andriamanitra. Maniry mihitsy mba ataonao olona miavaka. Tsy hoe miavaka amin'ny tsara tareo hoe nisy fananana tsara tareo dia izy ny vehivavy tsara tareo. Tsy izay zany. Mety ampijangajanga olona zany.
ny tokony hampiavaka anao amin'ny toe-pananao, ny tokony hampiavaka anao amin'ny famasinanao, ny tokony hampiavaka anao amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao, ny tokony hampiavaka anao amin'ny herin'Andriamanitra miaraka aminao. Halleluja. Raha mbola noratra ny bokin'ny Hebreo Andriamanitra, bokin'ny Hebreo toko 1:20 hoe reto avy ireo tolo nanana laza tsara tamin'ny finoana, dia nisoratany ao manao hoe Abela, dia lasa izy hoe Enoka, dia lasa izy ny ambany ery manao hoe nitoy i Abraham, i Sara, dia nitoizany. Dia avokoa Andriamanitra mba noratra hoe ranonao Madagasikara, ranonao Madagasikara, ranonao Madagasikara, ranonao Madagasikara. Tiako ny anarako ao amin'ny bokin'ireo olona izay manana laza tsara amin'ny finoana. Ny herin'ny Fanahy Masina dia tonga anao ahery amin'ny teny tahaka Mosesy, tahaka ny Jesosy Kristy, eny ahatonga anao fitaovam-piasana hitahianan'ny mpiarabelona. Tompo, atao fitahiana. Amen. Zaho no fanasy ny tany, atao fitahiana. Zaho no jiro fanazavana ao anatin'ny aizy, atao fitahiana. Zaho no ambasadôrin'i Kristy, atao fitahiana. Olona miavaka, lay no raisin'Andriamanitra ataony fantsim-pitahiana, hitahiana n'izao tontolo izao, hitahiana ny mpiarabelona. Mivavaka tsika amin'ireo za nalalantsika azy ireo la mafana amin'ny fanaovana politika, tsy haiko eny mivavaka tsika ho an'ireny. Tompo, oka izy ireo mba ho atao fitahiana, mba ho tena hiaraka aminao, fa tsy be hevitra fotsiny, tsy be hevitra fotsiny. Oka izy ireo anana fo tahaka ny fonao mihitsy, anana fijery tahaka ny fijerinao mihitsy. Oka izy ireo tena vonina hiankina aminao sy hitehitra aminao mihitsy. Hitanareo Joseph dia fitahiana niavaka tany Egypte dia izy ny fitahiana. Tao an-tranon'ny vadiny, tao an-tranon'ny Potifara izy, noho ny amin'ny Josefa dia nambinina ny fanjakana rehetra. Ary efa tonga teo mbola niavaka ihany koa izy, lasa fitahiana izy. Daniel fitahiana tany amin'ny toerana nisy azy tany Babilôna, fitahiana izy. Tsy mahita olona tsika manana ny fanan'Andriamanitra tsara tahaka an'io. Azafady, hitanareo ny mpitsara natsangan'Andriamanitra tao aorianan'i Jesosy, ireo Otiniela, ry Finiasy, ry Gideona, olona nitahiry ny fanahy masina avokoa, olona nitahiry ny fanahy masina avokoa, olona azon'Andriamanitra ny tenenana avokoa. Izany no ataony fitahiana. Lany andro raha hitanisa be dehibe. Fa iza mangataka, na kely ianao, na lehibe ianao, na inona toerana misy ianao, tsisy olazo atao tsinitsinina zany. Hita tsara, lazaiko aminareo manao asa tsara ny tatsara. Ireny tsy mba mipetraka ty tanan-dehibe ireny. Fa any anaty alany izy, any anaty alany, azonareo? Any anaty alany izy, miaritra any izy, miaritra any izy mamboly vary any. Tsy hitan'izany fahafinaritana teny tanan-dehibe ty zany. Ny azy dia mamboly, vokatra iny dia entiny ety ho antsika.
dia rain'Andriamanitra ary moa hoe tsy misy ao amin'ny gouvernement tsy misy fiahinana zany hoe ministre ny fambolena ministre ny fiompiana jono isan-karazana ny mpanjono fitahina ho fitahina tenena hoe ho fitahina ao ho fitahina ao amen amen ho tahiny ianao ary amin'ny alalanao hitahina ny firenena rehetra androa mifampiankina daholo ny fiainantsika olombelona tsisy zavatra azo atao zany hiteny ve ny mpianatra eny amin'ny université hoe zany tena mahay be ako fa ity zaza ty tonga eo anatrenao ty nandalo taria amin'ilay mpampianatra kely taria ambany taria fa raha tsy nampianatra ny tany nampianatra an'io dia tsy tonga tany aminao io hitanao fa mifampiankina le fiainana fa amin'izay toerana rehetra misy ianao irio eo fitahina ao polisy venao tao fitahina ao gendarme venao tao fitahina ao dokotera venao atao fitahina ao avocat venao atao fitahina ao tsara venao atao fitahina ao mahinana ina toerana misy anao atao fitahina ao mpievy-darao firenena ve atao fitahina ao ho fiasana mahomby anandratra ny mpiarabelona fa tsy apetry azy ahoana na tonga an'izany ny herin'Andriamanitra rehefa tonga ao anatinao ny herin'Andriamanitra nietsika ny gideona rehefa ny tahiry ny herin'Andriamanitra nietsika izy nietsika Debora rehefa ny tahirin'Andriamanitra nietsika ary niaraka tamin'Andriamanitra ireny naomby mifaranako famborombe folo zao tsy afaka mitazona ela aho tiako nareo mba hitsangana zava-dehibe ve ny herin'ny Fanahy Masina tsangano hoe ny tananareo le olona atsangano avy mihitsy dia hofafaotra ary za mino amin'ny fa ny Fanahy Masina dia mitady olona hiaraka aminy mihitsy mitady olona natateraka ny programa an'Andriamanitra halleluia dia misaotra nreto vahiny reto zay mitariny délégation madame Lalora Valomanana zay tonga hiaraka mivavaka antsika za dia tena ny teny tamin'ny foko mihitsy amin'ny tenin'Andriamanitra ary mino aho aho fa voarainareo any zany afatra izany mety izy tendrombohatra makadiry lehibe mihitsy tian'Andriamanitra atao tany lemaka eto Madagascar asangeza be mihitsy zany zay tsy vita mikely na mipatanjana fa mifanako i Jehova tompony maro ary ny fampandrosoana tsy zavatra mora fa raha miankina amin'Andriamanitra isika ny herin'Andriamanitra anome antsika ny zavatra rehetra hoy ny Baiboly Andriamanitra zay tsy niaro ny zany natokana fanatorony hamonjy antsika tsy omeny antsika miaraka amin'izany maimaim-paona kovany zavatra rehetra Andriamanitra manome malalaka tsy mba mandatsy manome ny zavatra rehetra ho antsika mba hifaliantsika hoy sy manao hoe zanako anao za miteraka anao androany mangata amiko tomeko lovanao ny jepilisy tsika konge nataon'Andriamanitra mpandova noho ny finoan'i Jesosy Kristy raha zanaka dia mpandovan'Andriamanitra sy mpiray lova amin'ny Kristy anao ny zavatra rehetra anao ny teny fikasana zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana isika ary tadidio tsara fa Kristy nanolo teny ho faty mitondra ny fahotantsika ny tampo ny fahotantsika
teo ambony azo fijaliana izy nanaiko voaozony mba hitondra fitahina ho antsika. Ny programan'Andriamanitra fiainana sy fiadanana, ny programan'Andriamanitra famonjena ho amin'ny taranak'olona. Tiany olona rehetra ho vonjena izy. Vavao amin'ny mpanao politika, mba amin'ny politika an'Andriamanitra no ampiarina. Tsy ny politika ny devoly, politika ny devoly dia politika ny fitiavan-tena, politika ny kibo. Fa politika an'Andriamanitra, politika famonjena, fanangana, fanasitana. Halleluja! Mangatantsika ny fanahy masina andray an-tanana, dia raha Andriamanitra any amin'izany. Tanteraka amin'izay Madagascar ho an'i Kristy, Kristy ho an'i Madagascar. Hatrany amin'ny lohany, hatrany amin'ny mistera, ao amin'ny gouvernement, ary amin'ny sampany isan-karazany, ary amin'ny tatsa madinika ery. An'Andriamanitra avokoa. Amin'izay lay tombony devoly, lay toby amaharany, rafo lay mitondra ozony, rafo lay vato misakana fitahiny, rafo Andriamanitra mitondra fiainana. Halleluja! Halleluja! Raisy ny fanahy masina Jesosy. Aza miankina amin'ny fahendrenao maha-olombelona anao, na ny talentanao, na ny fitaovana raha materiel marina fa ilaina izany natao hanampy antsika izany. Fa izany tsy ahomby. Hitanao ny Goliata na dia ratsanganana lava be, lava, manana fidina be, mahay miteny. Hitanareo fa tsy nahomby izy. Fa i Davida tsamitady kely ny teny aminy, vato kely ny teny aminy, izy no nampandrisy. Mitohana n'Andriamanitra izany. Maniritsika mba ho mpandresy ny vahoaka n'Andriamanitra. Azy rehetra tia n'Andriamanitra tahaka masoandro, miposaka miheriny, mihamazava, mandrapita atao vonany andro. Alleluja. Ora tena tianareo zany dia atao ohatry zao ny tanàna. Ataontsika le hira 700 dia avy eo hivavaka izy. Alleluja. Tiaka isika.
Andriamanitra. Za miteny misy mitanonika oka hitraka anatenan'Andriamanitra. Raha misy marary sitrana amin'ny aretinao, raiso ny fahirizanao. Tsy mandany izaniza manantona azy Andriamanitra. Sambatra ny olona manana an'Andriamanitra velona ho mpanampy azy. Izy atao felofana sy hery ho anao ho ampingy anao. Izy ho ataovy mpanolo-tsaina anao, ampianatra anao, anome saina anao, norana ny lalana tokony ho alainao. Eto ny fanahy masina ankehitriny. Zay zavatra ilainao dia ain'Andriamanitra taterana. Amen. Averintsika tirity dia afana ny vonao, dia ny tsy mahay-lezy koa mba mahay-lezy mba voandalana oketo le hira tao tsy haiko adinono lay Andriamanitra ny voana mahay manofa ny ratsy ho tsara. Satria izy Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra tompony fiaina, tsy miova omaly anio mandrakizay. Alleluia. Mira tsaratsika, mira tsaratsika, mira tsaratsika, mira tsaratsika. fivavahana hoe ny tenin'Andriamanitra ampoanao ny fahasoavako tanterana fanenena. Raha matsiarontsika hoe malemy mila ny herinao dia ny tompo hijery anome anao hery izy. Mivavary ankehitriny hoe mehoery atompo, mehoery atompo.
Tay manokana tsirairay avy Jesosy. Fenoinao mihery Fanahy Masina. Dia raina ianao Tompo. Saotanao Andriamanitra Jesosy. 7:50 fenoy Tompo ao. 7:50 dia antsoina indray ianareo rahalahy mpiandraikitra fanatitra. Androso amin'ny fanatitra faharoa isika. 7:50. Ilay vehivavy ratsika ilay faty afapo aminy zava-tany nanzototo any Jesosy fenoia eritompo Alleluia. Saotran'Andriamanitsika no ny amin'izany afatra nampitondray ny mpanompony izany fa izany no herin'ny Fanahy Masina dia asian'Andriamanitra tombo-kasena izany mba ho tanteraka amin'ny tsirairay avy. Sitraka tompoko ny amin'ny faharetana teo amin'ny fanarahana ny fandarana lavabe. Rariva ny fotoanantsika ho antsika dia amin'ny 3 ora. Manareo mpandray fanasan'ny tompo dia manatrika ny latabatra ny tompontsika rariva. Arak'izany misy vahiny tokoa tonga eto amintsika eto. Ny baiboly moa dia miteny manao hoe tiava vahiny. Madame Lalao zay no
raha valomanana tongeto izy mba ngeveko izy mba hitsangana isy ireo mpiarady aminy le mpiarady aminy zany mba tiako mitsangana ianareo zay mpiarady aminy zany mba mitsangana miaraka amin'ny tompoko azafady gaga angamba ianareo hoe nahoana moa ny tonga eto a izy ireo nisy namantsika tany a nyfandray taminy a nanasa azy a mba natrika ny fotoam-pivavahana dia nanapa-kevitra izy a ny safidy mba hiaraka mivavaka amintsika tsy misy tanjona hafa fa dia izao hoe hiaraka mivavaka ny keny zany fiarahana mivavaka izany satria manome fijoroana vavolombelona izy fa matozy tafaverina somatsara eto tanindrazana ny tenako dia noho nivavaka ny kristianina maro anisy eran'i Madagascar ka dia voatoana ny foko a ka tsy fidianako fiangonana izany dia tonga aho a mba anehoako ny fakasitrahana ny fiangonana kristianina dia tsy adiny Jesosy Mamonjy fa dia tonga eto miara-mivavaka dia misaotra anareo zay tompoko dia tahian'Andriamanitra ianareo mahireza zay koa dia tondra mambavaka anareo hatrany ho faranantsika ity fotoana ity kanefa andro raha ionana tena manan-danja izao ary mino aho fa ny tompo dia niteny tao am-pony izy ireo a ary mitaridalana azy amin'ny lalan'ny toriteny izay nambarako za moa maniry mihitsy aho hoe roviana re a mba avoren'ireo mpitolona rehetra reo mba hidroiko teny fa tena mba manana zavatra ho tenenina efa moa ny tompony mahafantatra ka misy voatendrin'Andriamanitra hiain'ny toriteny koa dia angamba natao anazy le hafatra fa misy hira mahafinaritra anay ty tompoko mety tsy ho hainareo zy ty fa dia raha manao ihany valo amin'ny fitopolo sy sivinjato santatra no avy inao fa santatra ihany zao fa mbola ho avy ny manaraka dia rehefa ataontsika miredona tsara itirity a dia mifaranako amin'ny vavaka dia izy ireo no mandeha aloha dia izay tsika vao raha hitsangana sika santatra no avy aloha mba misy eo akaikiny mba mandray tanana azy sy raha voangy mba eo amin'ny voany ao mba tsy takany hoe vahiny zareo hoe mpianakavy finoana atsika rehetra ya raisina ny tanany ao akaiky zay le anaovana azy ato ry zareo mandray tanana ny eo akaiky tsika rehefa manao an'le iry alefa santatra sahaby laoavy antezay yala mifadirana namateanila ivolo zay natao ampiray ireo navovoze efa terakindray ireo navovoze efa terakindray raiso tanana sesakore eo anelanao fampanory Kristi Jesosy verano rinaso teka isika
tanana eo akaikinao. Santa Tranoary eka itsika. vavakytsika ray sy mitsodrano mahafinaritra sandrato ny tananareo le fianositra iny andray an'izany tsodrano izany. Jesosy Kristy tomponay, manandratra anao izay manome voninahitra anao ny fitarianao anay teto androany, no ny tompontsoa be voninahitra nomenao anay ny amin'ny reto ny fianakaviana izay tonga namaingany aniarany vavaka da io izy ireo ary miarama mandeha aminy aoka ny fahasoavanao itomby eo aminy. Da io ny sambatany olona ataovy mpandresy anisy fefy manodidina azy ary ny asa ratsy rehetra tsy anakery aminy, isandratra ny fiainany aomby izy, voatay izy ifalifaly amin'ny fahatsaranao. Ny anaran'i Jesosy anaovana izany vavaka izany, isika rehetra anao hoe amen.